tonga tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo tanora maro mpitangina moto ny maraina ny alakamisy 1 Desambra 2024 ho fanohizana ny hetsika izay notanterahany boriboritany fahaenina nanomboka nanangana fikamanan'ny tanora mpitondra moto scooter izay eo ambany fiahin'ny délégué boriboritany fahaenina izy ireo ka nitanjona dia hanentana ireo mpitondra moto maro hitandrina eny am-pamiliana. Nao mafisy ny mpanolontsaina manokany ny ben'ny tanàna Marc Ravalomanana ny fitandremana voalohany satria lahatokana ny aina. Mety indrindra izao hetsika izao hampianana ny fitoanan'ny famoivozana tahaka ny hitan'ny tany Kambodja sy Thaïlande ary ireo firenena maro tany ivelany farany teo. Makasitraka ny fikamanana tahaka itony ny ben'ny tanàna tany ivelany vohitra Lalao Ravalomanana ary nitondra hafatra fohifohy tamin'ireo tanora tonga maro tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Falmerabanareo tonga eto amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra tia ny atao hoe sohiombona amin'ny malagasy ary dia misaotra anareo ny fidy an'ilay toerana fa mahafaly mihitsy ny hoe isika malagasy dia mampiseho firaisakina sy fankatiavana foana. Nareo zao mitondra moto, za tsy samy mitaingina moto aloha fa na izany ara ho avy eo anamiko zao ny consul n'Italie rehefa avy eo dia anontaniako izy hoe afaka mba mampiditra moto vaovao ve dia atao moramora mety amintsika ve zay satria le Vespa zany avy any Italie tena fisiny dia mirary Christmas sambara antsika satria nareo zao efa manao Christmas sahatika tsara zany ka mahay mifaly sy makazery satria ny Christmas nge androm-pifaliana androm-pamonjena dia mahafaly ny ankizy. Nareo tanora raha teo dia mifalia fa ilain'ny tanora zany dia mirary koa raha mirary hoe mba hita fankatiavana tsara hoe mahay mirahina tsara ihany koa raha vao misy miadiady mantsy ao anatin'le fikambanana dia efa tsy mety fa mahaiza mirahina tsara dia mampiseho fankatiavana antsika samy malagasy dia tahin'Andriamanitra daholo. Itety faritra maro ity fikamanana vaovao vao niorina ity hanohy ny ezaka fanentanana eo amin'ny familiana scooter anome fahalalana ihany koa amin'ny fikojakojana ity kodiaran-droa ity. Taorian'ny fiaonana sy toromarika nomen'ny ray aman-dreny Marc Ravalomanana mivady dia nisy ny fanolorana mofo sy ranom-boankazo Crasy Cocola avy amin'izy mivady ho an'ireto tanora marobe ireto.